Isaia toko 9. Hoy ny tompo tamiko, maka fafana lehibe ka soraty eo araka ny fanoratry ny olona hoe mahera salala hasibaza, izany hoe avy aingana ny famaboana, miazakazaka ny fandrombana. Ary hiaka vavolombelona mahatoky aho, dia i Oria mpisorona sy Zakaria zanakalahin'i Jeberekia. Nanakaiky ny mpaminany vavy aho, dia nanana anaka izy ka niteraka zazalahy. Ary hoy ny tompo tamiko, aoka ny anarany ataonao hoe mahera salala hasibaza, satria raha tsy mbola mahatonina hoe dada neny io zazalahy io, dia hoentina eo anatreny mpanjakan'ny Asiria, ny harenany Damaskosy sy ny fananany Samaria. Mbola niteny tamiko indray ny tompo hoe, satria mandany rano sy loha izay misononoka ity firenena ity, ary mifaly amin'ny Rezina sy ny zanaky Remalia, dia indro ampiakary ny tompo anafitra azy ny ranobe manonja amin'ny ony Eufrata, dia ny mpanjakany Asiria sy ny vonainy rehetra. Ho tondraka ny renirano, ary ioarany ny morony rehetra, dia irihotra mafy izy ka hipoaka ny Joda, ary anafitra sady mbola hisondrotra ihany mandra-pahatonga ny avozona. Ary ny fivelatry ny elany dia anenika ny taninao ry Imanoela o. Mangovita ianareo ry firenena o, fa mbola horingana ianareo, miainoa tsara ry tany lavitra rehetra, misikina ianareo hiady, nefa horingana ihany. Eny, misikina ianareo hiady, nefa horingana tanteraka. Maka saina ianareo anaovana vinavinan'asa, nefa hofoanana izany. Milaza teny iray, fa tsy ho tanteraka tsy akory izany, fa aminay Andriamanitra. Fa izao no lazain'ny tompo tamiko, raha niazonay mafy ny tanany ka nanariny tsy andeha amin'ny falehan'ity firenena ity aho, aza mba lazainareo ho tetika fikomiana, izay lazain'ity firenena ity ho tetika fikomiana. Aza matahotra izay atahorany ianareo, na mangorohoro noho ny aminy. Andriamanitra tompon'izao rehetra izao no amasino. Izy ihany no tokony atahoranareo, ary izy ihany no tokony ampangovitra anareo. Dia ho fitoerana masina ho anareo izy, fa ho vato mahatafi-tohina sy vato lampy mahasolavaka kosa ho an'ny firenena roa amin'ny Israely, sady ho fandrika sy tonta ho an'ny mpon'ny Jerosalema. Maro no ho tafi-tohina aminy, sady ho lavo sy ho torotoro, ary ho voafandrika sy ho voasambotra. Tehirizo ny teny vavolombelona, ary sy ho tombo-kasea ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Iandry ny tompo izay manafina ny tavany amin'ny taranak'i Jakoba ao. Anantena azy ihany aho, indreto izao sy ireo zaza nomeny tompo ahy. Fambara sy fahagagana ao amin'ny Israely avy amin'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, izay monina ao amin'ny tendrombohitra Ziona. Raha misy milaza aminareo hoe maka saina amin'ny olona izay mpiantso ny fanahin'ny maty, sy ny mpanandro izay migonongonona sy miboredidredika, moa tsy Andriamanitra va no tokony ilan'ny olona saina? Moa ila saina amin'ny maty ho any velona va izy? Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny araka izany teny izany izy, dia ho olona izay tsy hiposahan'ny fahazavany maraina. Hivezivezy amin'ny tany amin'ny fahantrana sy ny mosary ny olona, ary rehefa mosarena izy dia ho sosotra, ka hanozona ny mpanjakany sy andriamaniny, ary handrandra izy. Hijery ny tany izy avy eo,
ka indro fahoriana sy fahamaizinana ary tebiteby mampanjombona no eo. Ary horoaina ho any amin'ny Aizipito izy. Tsy anjombona mandrakariva anefa ilay efa niara-pahoriana. Taloha dia natao tsinotsinona ny tany Zebelona sy ny tany Naftali, fa amin'ny ho avy kosa dia omeny voninahitra ny lalana amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana, dia any Galilia tany Jentilisa. Amen.